Aleloia, mbola faly miarabanareo eran-tany aho anio azoma fa 8 ny volana May 2026. Ry ava-malala amin'ny tompo, anio aho dia hijoro vavolombelona aminareo anambara ny fahagagana izay naseho an'ny tompo tamiko. Mba hampaherenao ary tena atokisanao ihany koa raha mino ianao fa ny anjelin'ny tompo dia eo amintsika, miaro antsika ary koa miaraka amintsika zany ny anjelin'ny tompo ary ny tompo ihany koa dia eo amintsika zanany ao anatintsika izy rehefa tena mankatoa azy isika ary rehefa tena ao amin'ny tompo tokoa isika tsiraray avy. Ry havana hivavaka aloha isika alohany hanambarako izay tiany fanahy masina ambara eto iary hivavaka isika tompoko. Jesosy tompo misaotra mankasitraka anao. Jesosy tompo ianao no deraina ankalazaina sy asandratra. Anandratra anao indray aho tompo malala satria ianao rery ihany no tompony izao rehetra izao. Ianao rery ihany no mihazona izao rehetra izao. Ary tsy misy tanteraka raha raha tsy efa sitraponao. Mangataka aminao Jesosy arovy ao ambanin'ny tana maherinao. Rakofy ny ranao izahako sy ny ankonako ary koa ny zanakao tsiraray avy eran-tany. Oka ianao tompo hanapotipotika ny asan'ny fahavalo izay mitady hanafoka anay ka tsy hanakery tsy hanapahefana zany Jesosy fa rakofy ao ambanin'ny tana maherinao Jesosy izao témoignage izao. Tompo malala hoe ianao no mpiaro, mpiandry ary mpiado anay ka misaotra Jesosy. Mangataka ny fanahy masinao aho, oka ianao fanahy masina no ampiteny ahy. Raiso ny contrôle ny tenako manontolo, ny fanahiko manontolo. Ka oka ianao no hiteny amin'ny alalako izay tianao ambara ihany. Ary oka koa ianao fanahy masina anokatra ny masom-panahy zanakao tsiraray avy. Oka ianao ampiratra ny sainy tsiraray avy ary koa anokatra ny sofiny tsiraray avy mba tena andray izay tokony ho raisiny ny tsiraray avy. Ka misaotra Jesosy, misandrata Jesosy satria ianao no Andriamanitra ambony ny Andriamanitra rehetra ary Andriamanitra velona sy mahery ianao. Ka amin'ny anaranao Jesosy no angatahako izao vavaka izao ka misaotra raha io. Aleloia, amen. Ry ava-malala amin'ny tompo, anambara aminao zany io momba ny amin'ny izahako nakany Madagasikara ary koa zany izahako niverina avy tany zany. Zany hoe roa taona lasa teo eo izay tamin'ny 2024. Efa ho roa taona zany satria mbola tsy faraparan'ny taona isika izao. Dia nisy fahagagana maro moa zany tsy voatantara avokoa fa izay ampatsahivy ny fanahy masina amiko izay tiany ambara hozaraina aminareo zany no ambarako aminareo. Dia anio izany hijoro vavolombelona ako tamin'ny zavatra anankiray niseho tamin'ny izahako alohan'ny ho tonga zany tao a Madagasikara. Dia izahako nody tatia ampitan-dranomasina ihany koa. Ry havana tiantsika ny tompo ary Andriamanitra miteny ny Andriamanitra antsika ary Andriamanitra mampiseho ny zavatra takona ny Andriamanitra antsika. Izay ilay Andriamanitra lehibe ivavahantsika. Amaky ten'Andriamanitra aloha isika alohany anambarako ilay zavatra nampahafantariny fanahy masina tamiko izany. Satria ny ten'Andriamanitra izay raisiko eto dia ampaherezina anao ary koa zany anamarinana izay zavatra nataon'ny tompo tamiko sy ny ankonako izany ary koa tamin'ny asan'Andriamanitra rehetra izany. Amen. Raisika ny teny ao amin'ny bokin'ny Jaona aloha. Io teny io dia manambara ilay vehivavy Samaritana. Ilay vehivavy Samaritana izany tsy ho azavaiko zany tantara momba an'io vehivavy Samaritana io fa ny tenin'ny tompo izany no ambarako eto. Ilay tenin'ny tompo izay fampahafantarany tompo Jesosy izany fa isika izany dia tsy voatery hoe any amin'ny trano fiangonana na any amin'ny toerana spesiala no iaonantsika amin'ny tompo. Aleloia, aleloia, aleloia. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Ry havana tsy amin'izany intsony isika izao fa naiza naiza no misy anao rehefa feno ny fanahy ianao, rehefa tena mitady ny tompo ianao ao anatin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana dia miaona amin'ny tompo ianao. Amen.
horaisitsika ny teny zany a atao amin'ny bokyny Jaona toko faefatra de hovakintsika ny andiny faraika am'roapolo ka hatramin'ny fa efatra am'roapolo ihany. Dia io teny io zany a tonga dia ny angatahako aminao a hiaino tsara ilay teny nambaran'i Jesosy izany satria araka ny teneniko hoe tsy hazavaiko zany a ilay ten'Andriamanitra completo a fa ny tiany tompo zany a horaisitsika zany a anio a no ambarako eto. Jaona toko faefatra andiny fa raika am'roapolo ka hatramin'ny fa efatra am'roapolo. Hovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Hoy Jesosy taminy: raha vehivavy minoa ahy fa avy ny andro ka tsy amin'ny ity tendrombohitra ity na any Jerosalema aza no ivavahanareo amin'ny iray. Ianareo dia mivavaka amin'izay tsy fantatrareo. Izay kosa dia mivavaka amin'izay fantatray, satria avy amin'ny jiosy ny famonjena. Fa avy ny fotoana sady tonga kehitriny. Raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny iray, amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Satria ny iray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Amen. Ry havana, eto zany ny tompo a dia mampafantatra izy zany a fa tsy voatery intsony zany isika hoe hivavaka any an-tendrombohitra hitady ny tompo a na koa hoe any Jerosalema na koa zany hoe tonga dia raisiko hoe any amin'ny fiangonana zao na any amin'ny fiangonana zao. Ry havana, hoenao ny témoignage rehefa avy eo fa ny tompontsika izany a dia ara-panahy amin'ny fanahy satria izy fanahy. Satria fanahy ny tompo, fanahy Andriamanitra. Ka rehefa mivavaka fanahy isika amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana dia miaona amin'ny tompo Andriamanitra isika. Miaona aminy isika satria ao amin'ny bokyny Jaona ihany a dia manambara fa ao anatintsika zany ny tompo Andriamanitra antsika, ao anatintsika izy. Okomeko anao ny verset a Jaona toko faefatra ambin'ny folo a manambara ny amin'ny olona zay fa ao aminy zany io a ny tompo Andriamanitra antsika ary koa Andriamanitra ray a ao anatintsika. Ary ny fanahy masina dia eo amintsika mandrakariva zany ary koa ao anatintsika zany rehefa zanaky ny tompo isika. Ao amin'ny Jaona toko faefatra ambin'ny folo izany verset izany dia hovakintsika aloha hovakiana kely ihany lay teny amin'izay a manamarina ny zavatra tiako ambara. Jaona toko faefatra ambin'ny folo andiny fafito ambin'ny folo momba ny amin'ny fanahy masina zany aloha zany eto a. Ny fanahy masina aloha zany no ambarako eto a dia ry amin'ny andiny fahatelo am'roapolo a dia ny tompo zany a sy ny ray a no ambarako. Vakiko ny teny andiny fafito ambin'ny folo. Dia ny fanahy ny fahamarinana izay tsy hain'izao tontolo izao raisina satria tsy hitany na fantany, fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Amen. Hitanareo zany. Eo zany dia ny fanahy masina zany dia eo amintsika zany ny fanahy masina ary ho ao anatintsika izany. Efa zava-dehibe zay, mazava be mihitsy tena hoe ny fanahy masina zany dia eo amintsika. Amen. Fa tsy hoe any tendrombohitra na hoe any amin'ny trano fiangonana zany no ahitanao ny fanahy masina. Fa mazava be ny ten'Andriamanitra eto hoe mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Amen. Dia ny andiny fa telo am'roapolo na Jesosy Tompo dia namaly azy Jesosy hoe raha misy tia ahy dia hitandrina ny teniko izy ary ny raiko ho tia azy ary ankao aminy izahay ka hanorina fonenana ao aminy. Amen. Hitanareo zany atao ihany hovakintsika. Raha tian'i Jesosy zany isika ary hitandrina ny teniny dia jerevy zavatra miseho hoe dia ny ray zany ho tiantsika zany ary ankao amintsika zany izy ireo satria mazava be ny teny tompo eto hoe ary ankao aminy izahay ka hanorina fonenana ao aminy. Amen. Ry havana, ao anatintsika ny ray ary ny tompo ary koa ny fanahy masina no mitoetra. Isika no tempolin'Andriamanitra. Isika no tempolin'Andriamanitra. Aza miazakazaka etseroy intsony fa miorena mafy, miorena tsara amin'ny Jesosy ianao. Ilaina ny fivoriam-bavaka nefa ny ilaina izany, tena ilaina
fa isan'andro amin'ny fiainanao dia mitadiavany tompo satria eo aminao izy rehefa tena mankatoa azy ianao. Manaraka an'izay verse farany novakiantsika dia ijoroavolombelona ako ao amin'ny bokyny apokalipsy mombany amin'ny anjely ary koa zany mombany amin'ny fahazavany tompo dia ijoroavolombelona rehefa avy eo ato amin'ny bokyny apokalipsy eo amin'ny toko 2 dia ho raisitsika ny andininy 9 ka hatramin'ny andininy 10 ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Izaho Jaona no nandresy nahita ireo zavatra ireo. Rehefa nandresy nahita aho dia niankohaka ivavaka teo anoloany tongotr'ilay anjely naneo ay ireo zavatra ireo. Kanefa hoy izy tamiko, tandremo, aza manao izao, fa mpanompo namanao ihany aho, sady namany mpaminany rahalainao, sy izay mitandrina ny teny amin'ity boky ity. Andriamanitra ihany no ivavao. Amen. Hitanareo zany ny anjely zany dia mpanompo namantsika ihany. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra eto, mpanompo namantsika ihany ny anjely. Tsy azo ataony mivavaka amin'ny anjely fa mpanompo namantsika ihany, miara-miasa amintsika zany ny anjely. Dia eo amin'ny andininy 9 no vakiantsika ihany koa. Naran'i Jesosy Tompo, izao Jesosy no naniraka ny anjeliko anambara-minareo ireo zavatra ireo ho an'ny fiangonana. Izao no solofo sy taranaky Davida, ny kitana mamirapiratra fitarikandro. Amen. Ry havana, Jesosy ilay kitana mamirapiratra fitarikandro. Jesosy Tompo izany. Amen. Ijoroavolombelona ako. Tamin'ny fotoana zany tamin'ny taona 2024 raha nandeha nakany Madagasikara zany izahako anao ny asan'Andriamanitra. Izany hoe nijanona 2 volana sy tapany tany zany izahako. Dia no ny efa alohany andeha zany dia nampafantatra zany ny tompo. Nampafantatra ny tompo hitako mihitsy zany. Tsy tadidiko hoe tanatin'ny fahitana ve sa tanatin'ny nofy naseho an'ny tompo tamiko fa nahita ay zany sy ilay mpanompon'Andriamanitra niaraka tamiko zany tonga tao amin'ny aéroport Madagasikara zany tao Antananarivo dia hitako zany be de be anjely. Aleloia, aleloia. Be de be anjely zany tao ivato izany. Izany hoe tonga zany izahay dia nisy anjely zany tao amin'ny aéroport. Be de be zany izy ireo, tsy voaisa fa ny tompo zany no mahalala. Aleloia, aleloia. Zay le hoe anjely mpiara-miasa amintsika izany. Mazava be ny teniny ilay anjely tamin'ny Jaona eto amin'ny bokyny apokalipsy. Ny anjely tompoka dia mpanompo namantsika ihany. Ny anjely tompoka dia mpiambina antsika ihany koa. Any amin'ny bokyny Salamo no manambara ny amin'ny anjely mpiambina, manodidina ny zanak'Andriamanitra ny anjely. Salamo 4:7 andao omeko anao ihany ny verse Salamo 4:7 andiny 7 ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny anjelin'ny tompo dia mitoby manodidina izay matahotra azy ka manafaka azy. Amen. Hitanareo zany ny anjelin'ny tompo dia mitoby manodidina izay matahotra azy ka manafaka azy. Ny anjely tompoka dia miaro antsika. Ny anjely tompoka dia mitoby manodidina antsika. Mazava be ny tenin'Andriamanitra satria izay matahotra an'Andriamanitra ihany izany no arovany anjely dia manafaka antsika ihany koa ny anjely. Aleloia, aleloia. Ary mpanompo namantsika izy ireo dia isaorana ny tompo satria hitako amin'ny ara-panahy anjely marobe teo ivato izany. Ny tompo efa nampafantatra ay tamin'izay andeha fa izy dia niaraka taminay tao anaty avion. Amen. Niaraka taminay tao anaty avion ny tompo. Fa noho efa tonga tao Madagasikara izay dia anjely marobe no teo amin'ny aéroport. Ry havana, raha mahita ara-panay ianao dia mahita an'izany koa. Aleloia, aleloia. Tsara ny tompo Andriamanitra antsika.
raha mahafantatra tantara maro anatin'ny baiboly ianao a dia maro be ny tantara manambara ny anjely izay nanafaka ny aro an'ireo zanak'andriamanitra ao anaty baiboly. Maro be ny tantara afaka mitady izany ianao a dia mamaky ny ten'andriamanitra momba ny amin'ny anjely. Efa misy ihany video nataoko tato a fa afaka tadiavinao raha ohatra ka tianao afantatra bebe kokoa momba ny amin'ny anjely. Manaraka an'izay a dia no ny efa odindray zany a izahako. No ny efa vita zany ny asan'andriamanitra nataoko tany Madagasikara dia no ny efa nody a zany a dia vao tonga taty a Belzika zany zahako a dia no ny efa tonga tato trano izany dia no ny efa nandoalika zany ny vavaka dia nahita fahazavana be a zany a toy ny kitana mamirapiratra, toy ny kitana tena hoe mitselatselatra kely be debe zany a teo anoloan'ny masoko zany. Zany hoe tao anatin'ny fahitana zany io a mikipy zany amin'ny fotoana io. Nampafantary ny tompo ahy a fa teo zany ny tompo ary faly zany ny tompo. Ry havana tsara ny tompo satria no voatonga ako a dia nisaotra azy satria tonga soma tsara taty an-trano dia nampiseho fahitana zany ny tompo. Izy ilay fahitana satria mazava tsara ilay atao amin'ny boky ny apokalipsia izay novakiantsika teo. Ovakiko kely ihany a eto amin'ny 5:20 a atao amin'ny apokalipsia 2:20 izay novakiantsika teo a amin'nara Jesosy tompo hoe izao Jesosy no naniraka ny anjeliko hanambara aminareo ireo zavatra ireo ho an'ny fiangonana. Izao no solofo sy taranaky Davida ny kitana mamirapiratra fitarikandro. Amen. Aleluia, aleluia. I Jesosy izy ilay solofo sy taranaky Davida. Izy a ilay kitana mamirapiratra fitarikandro. Amen. Jesosy ilay kitana mamirapiratra fitarikandro. Izy Jesosy tompo a ilay nampafantatra tamiko za tonga taty a Belzika fa teo izy ary niaraka tamiko koa izy ary eo amiko foana izy tahaka n'ilay teny noraisintsika teo ao amin'ny bokin'ny Jaune. Eo aminao foana koa izy rehefa tena mankatò azy ianao. Izy ilay kitana mamirapiratra. Izy ilay naseho ny fanahy masina tamiko tao anatin'ny fahitana. Ry havana tena hoe mila tsy zakany maso ilay kitana mamirapiratra. Ny fahazavany tompo izany, tsara ny tompontsika. Izy ihany koa ilay niresaka tamin'ilay vehivavy Samaritana. Nampafantatra ilay vehivavy fa tsy voatery amin'ilay tendrombohitra izany a na koa any Jerosalema zany no ivavahan'izy ireo. No ivavahan'izy ireo amin'Andriamanitra. Mila isika mivavaka amin'Andriamanitra amin'ny fanahy. Naiza no misy antsika dia eo ny tompo Andriamanitra antsika. Eny mila isika mivory miara-mivavaka. Fa ianao manokana ihany koa dia afaka ianao miaona amin'ny tompo, miaona amin'ny tompo. Satria ny tompontsika dia tompony izao rehetra izao. Azy izao rehetra izao. Izy no niandoha azy izao rehetra izao ary izy ihany koa no hiafarany izao rehetra izao. Zay tompoko a no fampahirezana anio. Ka okane isika tena iorina tsara hitady ny tompo bebe kokoa ao anatin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana ary amin'ny fanahy. Voninahitra ne ho an'i Jesosy irery ihany ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompo.